tsy miala maigny eto ianao androany hoe fa tena voky tanteraka ianao hoe a satria eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Amen. Misaotra an'Andriamanitra tamin'ny opportunité ahafahany mpanompo nitondra ny teny mino fa efa nahasika tsiraray avy na tamin'ny fitondran'ny Datorija na tamin'ny fitondran'ny pasteur Rodolphe. Zao araka ny tenin'ny pasteur hoe mahafinaritra ny teny ireny. Fa misy principe le izy idirina na tsy miditra anatin'ilay alliance ianao tsy ho tanteraka aminao le izy. Fa mino fa nandrainao tsika tsiraray avy dia rehefa any trano dia avereny vakina ny noty. Zay foana moa principe antsika hoe ny sekoly dia olona mandray noty dia rehefa tonga any trano izy dia mamaky sy mamerina ny zavatra ny iainana. Tadio tsara fa ianao raha nianatra tany am-pianarana tamintsika moa l'étudiant tsy possible mihitsy zany hoe tout au long de l'année tsika tsy nakanao tamin'ny cahier fa hoe niaigny pro fotsiny tsy possible satria ahoana nataontsika rehefa tonga ny examen tsy maintsy misy note tompoko révisenao hoe inona dia nianarana. Ao amin'Andriamanitra koa dia tahaka izany. Naiza mbola fanatrehan'Andriamanitra alehanareo dia tia mbola aveko foana mandraisa ny noty. Mandraisa ny noty. Ny disciple ty baiboly ty tsy tonga teto amin'ny fiainantsika raha tsy nandray noty ny disciple. Ry John na Luc na Peter nandray noty. Niaraka tamin'i Jesosy ireny pendant 3 ans et demi tsy tonga amintsika ty évangile ty raha tsy nandray noty. Ino moa fijoro-bavolombelona foana hoe tamin'izaho efa niaraka tamin'ny pasteur voalohany tsy nandray noty mihitsy tsy zavatra tadidiko mihitsy ny zavatra hoe notrany hoe partage otrao fa nanomboka amin'izay ny obéir zay l'obéissance naka noty dia lasa nitombo sy kelikely efa soavana dia lasa tadidinao izy dia mbola mitombon'Andriamanitra. Ka zay dia averiko foana ny disciple dia olona miaino an'Andriamanitra olona tena vonona niaraka an'Andriamanitra ary ny fifantohanao tenenina akekina hoe fifantohanao hoe dia hita amin'ny fandraisananao noty. Marina zany sa tsy marina rehefa tena hitanao hoe tena intéressant izy tena mangetaheta anao manao an'izy dia mandray noty ianao. Amen. Satria tianao izy tsy ho very fa rehefa anetranonao dia averibereninao izy ohatran'ny lesona tany am-pianarana dia ho tadidinao. Amen. Be dia be ny olona eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tahaka ny diranao ihany ny voany eo. Tsy Andriamanitra tsy diso mihitsy izy raha mandray fanontena izy zay hoe zafahasoavana délivré be androany amin'ny alalan'ny tena fomba sy takatra ny saina gratuit fa reny tsy tanteraka reny raha tsy miditra anatin'ilay obéissance ianao. Kanefa le izy tsy voatery tadiditsika daholo le nitory-teny reny. Ny olona zao manana dictaphone mideraina ny tompo tsara manana cahier ampiasao reny fitaovany reny fa mahasoanao reny. Amen. Introduction kely fotsiny zay azetana averiko foana satria be dia be ny olona miraty fotsiny fanatrehan'Andriamanitra pendant 2 heures izy 3 heures misy zavatra tsara be fa rehefa mody eo izy any an-trano dia tsisy zavatra dininy le isany iny satria tsy mifantoka izy tsy nandray noty izy. Allô ao tsara ve tsika? Amen. Androany dia sekoly ny fitahiana sy ny fanambinana fa maninona moa misy hoe fitahiana sy fanambinana ty dia mbola zavatra vereny foana ty. Betsaka ny gasy surtout gasy tena manana vision tena midy ary zay moa tena ny pasteur atao hoe rehefa miakatra amin'Andriamanitra miaraka amin'Andriamanitra dia mila manana vision misokatra tahaka ny Abraham. Abraham nasain'Andriamanitra nivoaka tao tokotany dia misy izy mantsany Abraham hoe jereo ny kitana ozy izy tanao nasainy traka rehefa miaraka amin'Andriamanitra zany dia mijery ambony foana tsy mifatsy mijery ty ambany hoe kosavatra goavana no hoaniko anao. Anao zay vision zay ny gasy ny problème ny gasy dia vision midy mentalité midy tsy misokatra fa mionona amin'ny toerana zay misy azy foana dia ino nefa ny secret en prospérité raha vao zay hoe tanao hoe mionona amin'ny zavatra zay ananao zay fotsiny dia bloqué le izy. Fa androany misy vision misokatra anaraka Jesosy. Androany misy fotom-pisaina miofo satria rehefa tonga ny teny dia manafaka amin'ny fandevotsana. Amen. Androany misy vérité omen'Andriamanitra aminao misy principe ny bénédiction sy ny prospérité. Tenenina akaiky anao misy principe hoe ny prospérité fa raha te hisitraka ianao hoe dia midira anatin'ilay alliance hoe amen. Hitantsika tsara eo zay misy principe le izy dia rehefa te hatanao le principe dia mitranga aminao ny vokatra. Amen. Ny teny atao hoe aveko foana moa ty amin'ny sekoly fanambina satria tena mampanay anao rehefa miresaka amin'ny gasy zao tsika rehefa mahita any Madagasikara ohatra dia médecin Madagasikara any fanamboambolanana ny fisainana dia rehefa manontany hoe inona ny vaovao dia ozy izy hoe zao majinika zao ihany zao majinika zao fa tsy hita fa ny fiainana moa ty saritra na hoe zao bady lavo zao na fiainako maro tsy miofo jereo valitenin'ny olona miteny an'ireny tsy mamely azy tsika fa tsy fahafantariny identité izy. Maninona anao raha man'Andriamanitra tokony mainy zavadrehetra tokony zao rehetra zao maninona ianao rehefa mitanina vaovao inona vaovao any aminao dia miteny hoe zao bady lavo zao ihany fa maninona miteny an'izany lasa ianao indray mamatitra nino programen'Andriamanitra amin'ny fiainanao nefa ianao Andriamanitra miteny hoe tahiny ianao lohany ianao fa tsy rambony ambony ianao fa tsy ambany. Hitanao tsika ndraindray bloqué tsika efa le teny délivren'Andriamanitra amin'ny fiainantsika efa miraraka daholo ny fahasoavana fa tsika manohatra an'le izy
dia zao tadio tsara Andriamanitra tout est possible avec Dieu fa izy tsy afaka mamaly mihoatra izay ao anatintsika izy mamaly foana araka izay fonontsika amen iny efa aventsika foana rehefa tsy intsika na inona ary atao Andriamanitra dia tsy sokatra mihitsy le bokatra satria fontsika mihitsy mibidy amen fa androany ninina teny izay azonao eto tonga dia ankatoava fotsiny amen ankatoava le izy principe le izy fa hitanao Andriamanitra dia miverina hoe raha misy olona zany fantatsika gasy miteny an'izany dia anaty tsy moramora izy tsy hoe anao tezitra hoe aza miteny an'izany fa hoe aza miteny an'izany fa maninona ny tenao miteny hoe no fiainako maly tsy miova tenena fiainanao hoe mbe tsara isan'andro amen ny androaniko dia tsara tenena izy ny androaniko dia tsara ny apitiko mbola tsara noho ny androany hoe amen dia ny afaka apitsika koa mbola tsara hitanao ma tsara foana fa tsy hoe maly tsy miova zany tapo zany teny zany manomboka zao fa mbloqué amin'ny prospérité amin'ny fiainanao satria zay zavatra ny ekenao misy fotoana zay tena zay mbloqué presque fotopisainana le izy tenena keny hoe fotopisainana le problème hoe fa androany hoe tonga aminao ny tenin'Andriamanitra alokatra amin'ny vision-nao hoe amen osy ny pasteur koa teo hoe ny problème atsika indraindray mihaino feo be dia loatra tsika mihaino feo zay lazainy tontolo zao mihaino fen'olona raha amin'ny occidental zao dia ny fiheveran'ny occidental mivavaka dia olona mahantra mety afahinan'izay zavatra hoe matoa ny olona anankiray mivavaka dia firenena mahantra zany mpe anankiray satria ny occidental zany mihafitra hoe tsisy échappatoire ifikirana izy dia lasany amin'ny fivavahana izy manino lasany hoe mitady efa tena hoe solution farany zao zany zavatra zany zao tokony ravany zany kristianina tsy normal raha mahantra tenena keke tsy normal na kristianina raha mahantra hoe logika be le izy ny Andriamanitra ao tokony zavatra rehetra ahoana izy Andriamanitra azo rehetra ao any vola meo any vola fotsy tontolo ny taranaka Abrahama ao izy Andriamanitra tsika milalan'i Jesosy mena Andriamanitra ny Abrahama le monde entier mena Andriamanitra ny Adama sy Eva ny fanapahana amin'izao tontolo zao domination ko maninona ianao mbola mahantra mahatonga anao mahantra dia misy fanahy pauvreté fa zay fanahy pauvreté zay tapaka androany amin'ny Jesosy misy zavatra misokatra androany amin'ny Jesosy Andriamanitra ao tena Andriamanitra goavana Andriamanitra mahay zavatra rehetra zay fotsiny logika fotsiny tsisy azavaka hoe révélation be zany ny dadako ve royaume tout entier anazy dia za ve zanany héritier maninona tsy misitraka zay raha dadako fa matoa tsy misitraka misy zavatra tsy mety misy zavatra tsy milamina zay zavatra izay misolutionné androany amin'ny Jesosy amen nomboka aritsika Galatiana toko faefatra andiny voalohany Galates chapitre 4 verset 1 amin'ny ara-mian'i Jesosy amin'ny ara-mian'i Jesosy Galates chapitre 4 verset 1 Or aussi longtemps que l'héritier est enfant je dis qu'il ne te fait en rien de l'esclave quoi qu'il soit le maître de tout amen io efa verset efa nataontsika io momba resaka identité ny tenin'Andriamanitra dia miteny hoe aussi longtemps que l'héritier est un enfant zany hoe tsika héritier an'Andriamanitra tsika zanak'Andriamanitra dia ozy ny enfant ozy izy misy ohatra mitovy amin'ny esclave ihany ohatrany hoe mitovy amin'ilay mpanompo ihany satria maninona na dia manana ny zavadrehetra ary satria tsy fatany ihany toerana izay misy azy ny kristianina tena be dia be ohatrany io bady lavo zao hoe tsy tamin'ny fiainana fa zao sarotra lavo zao hoe nefa izy manan'Andriamanitra velona fatany nefa ny fa ny Andriamanitra mahay zavadrehetra ko maninona amin'ny fiainany maninona amin'ny fiainany tsy miova tanao tsy Andriamanitra hoe tsy tahitahanao le izy fa ny fotom-pisainanao mihitsy tsy manaika zay tenen'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao dia zay no tonga anaty 4 Timothée hoe ianao izy na dia zanak'Andriamanitra ianao dia misy fotoana tsy fantatrao zay identitéanao zay dia ino zavatra ohatrany hoe ohatrany esclave ihany zavatra sitranao nefa anao tokony zavatra isitraka zavatra héritier hitanao ka zay zavatra iny tompoko mila miofo zay fataro hoe izy ianao zay ny tena ny pasteur dory fatao fataro ny identité anao zanaky ny avy anao zanaky ny Andriamanitra mpamorona anao zanaky ny Andriamanitra mahay zavatra rehetra anao zanaky Andriamanitra afaka manova ny tantana sy takatra ny saina ny Andriamanitra ao amen zay mentalité zay aminany raha vao zay fotsiny réglé dia efa misy manompo zavatra réglé manomboka miofo hoe za tsy natao raraka zany satria za manompo Andriamanitra velona amen za tsy ohatran'ny olo zao tontolo zao ny Andriamanitra tompoko dia Andriamanitra ny fitahina sy ny fanambinana amen donc raha zanany logika za héritier any zavadrehetra amen dia ny tena teo hoe mahavoantsika ny indray mihaino loatra ny zavatra tenen'izao tontolo zao sy ny olona
misy zao ny olona miteny hoe tsy mily zany économie prospérité zany tadrio tsara fa ny olona zay miteny an'ireny dia izy tsisy eo aminy mihitsy le izy satria tsy ny olona izy zay le izy ianao raha vao tsy ekenao le principe dia tsy hiatraminao mihitsy le izy ka zao teneniny akaikinao ny zavatra marina ho anao hoe dia tsy zay lazain'ny olona na zay lazainy tontolo zao na zay lazainy filôzofia maro samihafa hoe fa zay lazainy tenin'Andriamanitra ihany amen verena tena mangavanao tena verena foana anatin'ny vérité ny bible ty vérité ty misy tao antsika maheno olona ry zao ndray olona zay ny anina zao ndray olona zay ny anina zao olona zay ny vaovao fa zao ndray no voate dia manino reny nataontsika famarinana fa nga Andriamanitra miteny andrena reny marina Andriamanitra miteny hoe zany lanina siana ny famarinana amen zavatra tsotra le izy fa dia zay tena nampanon'Andriamanitra tena vonatrana marina fa tena mitolo izy hoe Romains 3:4 nge raha izy hoe Romains 3 chapitre 4 ozy mpampilan'Andriamanitra teo hoe zao tontolo zao izy dia devolom-panday fa zay lazainy Andriamanitra ihany no marina zay ny lazainy Romains chapitre 3 verset 4 Romains chapitre 3 verset 4 tenenina akaikinao hoe tahin'Andriamanitra ianao hoe misy zavatra miova androany amen ao tsara tsika Romains amin'arabean'i Jesosy Romains chapitre 3 verset 4 que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur amen zay lazain'ny olona tompo dia manomboka izao azy inona tsony na dia miteny inona ary izy fa ny tenin'Andriamanitra ihany inona aminao zay ny vérité aminao amen Jean 14:6 je suis le chemin la vie et la vérité zay ny tomboako ianao raha vao fantatra fotsiny zay hoe ninona zay lazainy zao tontolo zao hitanao ohatra zao tontolo zao matsy fa crise chômage tsy zavatra mandeha amin'olona dia tsika ino zavatra iny foana ianontsika dia manino ianao tsy mba miteny ny ten'Andriamanitra hoe mijery ny ten'Andriamanitra hoe ianao tsy hotratra an'ireny fa ianao zavatra miavaka fa tsika manino mifantoka amin'ny zavatra zay misy amin'izao tontolo zao tontolo zao chômage dia ino koa ianao miteny hoe chômage koa zao tontolo zao crise dia ino koa ianao miteny hoe crise koa tenenina akaikinao ianao izy ohatran'izao tontolo zao hoe tenenina akaikinao fantatra hoe fa olona miavaka ianao hoe tanao zay misy zavatra mivaina le izy tsara misy zavatra be dia be kely ohatrany ohatrany hoe détail kely fa le izy mentalité le izy mentalité ary prospérité mentalité le izy tsy fatalité tenenina akaiky tsy fatalité ny prospérité hoe tsy hoe misy situation dia magnatra satria situation zao fa prospérité dia ao anatin'ny sainanao mihitsy rehefa manana ny mentalité ana prospère ianao dia prospère zavatra ataonao rehetra hitatsika eo zay rehefa avy eo fa rehefa mahantra mentalité anao dia mahantra foana koa zavatra zay atanao dia tsy tafavoaka mihitsy amen verina am'izay tsika fanambinan'Andriamanitra mbola mamerina ihany hoe fa maninona moa tsika no tahin'Andriamanitra ary maninona hoe tena many zany fitahin'Andriamanitra zany ty dia verset fampiasantsika foana hoe Jean 3 Jean 2 épître amin'ny faran'ny baiboly ny épître 3 Jean verset 2 amin'ny ara-merin'i Jesosy mba maniry aho izy mba ho ambininy ianao amin'ny zavadrehetra amen efa entsika foana io verset io zao zao dia verset tsotra fotsiny démontré fa sitrapon'Andriamanitra tompoko ny fanambinana anao amen maniry fanirian'Andriamanitra tompoko ny fanambinana anao zay ataovy ao saina tsy ianao tsy atao mahandro zany Andriamanitra tena programan'Andriamanitra tompoko no tahinanao amen zay ataovy anaty fisainanao zay zavatra zay zao fotsiny jerevy ty principe ty ny Andriamanitra ao dia Andriamanitra ny fahafenoana tamin'Andriamanitra namorona lanitra sy ny tany ao amin'ny Genesis dia nataon'Andriamanitra vida ve ny tany ny fenoana zay le principe-n'Andriamanitra mihitsy niaingana ny Genèse fenoana hazo fenoana tany fenoana cours d'eau fenoana zavadrehetra l'Andriamanitra tompo tsy nataon'Andriamanitra vida tompo ny tany zay ny principe-n'Andriamanitra raha toka nasian'Andriamanitra fenoana zao tontolo zao fenoana zavadrehetra ny fiainanao koa zany fenoana anaran'i Jesosy zay mentalité zay no niaingan'Andriamanitra nanomorona zao rehetra zao hoe tsy nataony foana ny tany tsy nataony vida fa nasiany bénédiction ny remplisseny zavadrehetra nefa ianao zanany loatra n'ireny ny zavatra tia nataony aminao ianao koa zany no mahatsapa an'izay raha conscience zay vérité zay dia hitahin'Andriamanitra ianao zay principe tsotra fotsiny tsy nataon'Andriamanitra vida ny tany fa nasian'Andriamanitra feno tanteraka mihitsy donc ianao zany tahin'Andriamanitra programme amin'ny fiainanao amen eo amin'izay izy miteny hoe ny prospérité dia resaka principe fiarahana amin'Andriamanitra raha maka exemple tsika olona vitsivitsy ao anatin'ny baiboly dia ireo olona ireo raha vao nandeha niaraka tamin'Andriamanitra
raha vao intègre raha vao juste raha vao fidèle hitantsika eo le izy dia nanino nanaraka azy daholo any fitahin'andriamanitra aka exemple vitsivitsotsiny tsika ohatra davida zao aitsika tsara ny datatara ny davida mpanjaka taizy davida mitany taizy davida tany ampiandrasan'ondry davida tany ampiandrasan'ondry jereny davida dia olona ahilikiliky ndray aman-dreny foana davida rehefa tonga ny invitation dia tsy misy manasa re mihitsy fa le ahilikilika foana satria hoe zaza tsisy lavanazy fa jereny toepony davida tsy nampaninona ny davida zay zavatra zay fa juste foana izy mijoro tamin'ny voalohanten'andriamanitra foana izy dia taizy nisy fifarana le olona niandry ondry kely le ohatrany tsirarain'ny olona le ahilika lava lasa mpanjakan'israely anatin'ny fomba sy takatra ny saina rehefa niditra teo amin'ny fiainan'andriamanitra satria nanino juste intègre fidèle davida amen zay zavatra averin'ireny foa zay justice intégrité fidélité zany hoe tsy miala amin'ny sitrapon'andriamanitra mihitsy zany ny minona zavatra mitranga minona zavatra miseho fidélité intégrité de justice zay tantaran'ny davida tantaran'ny olona ankiray joseph taizy nandepoan'ny joseph nanino namidy esclave tany egypte toloko joseph inona ny zavatra tsy injustice niatra ny joseph niaccuseny izy hoe miviolé ny vatan'ny potifara migadraina izy nefa ny zavatra innocent nidaroana izy fa jamais joseph nametsiny an'andriamanitra afaka nitenika joseph hoe manina any andriamanitra miatra n'izao fiainako hoe zany mba mandiaraka ny sitraponao ihany fa tsy mba teny an'izany joseph fa nanaika izy mijoro foana izy dia nanino olona esclave tompoko lasa mpanapaka any egypte jereny le zavatra sakrasaina ataon'andriamanitra satria nanino satria nandeha joseph miaraka tamin'andriamanitra intègre izy juste izy fidèle izy dia mahoana niseho dia mivoninahitra andriamanitra amen mbola tantaran'olona anankiray ihany mosesy koa dia andeha avy tany egypte miaraka tamin'ny zanak'israely dia jereny le pharaon nampitahotra azy zareo pendant 430 ans rehefa nanderaka tamin'andriamanitra mosesy iny pharaon iny tsy maintsy niaina mosesy tamin'ny farany nefa niny foana nampahory azy pendant 430 ans vao niteny fotsiny mosesy hoe avao amin'izay ny zanak'andriamanitra dia nanino tonga dia nobéir pharaon tanao mizava sy takatra ny saina niseho tamin'ny mosesy satria fidèle mosesy intègre izy dia nandeha araka an'andriamanitra amen zay principe zay job ndreka ny job avakitsika job 1 hitanareo tsara zay mirésumé mampio zavatra io amin'ny bokyny job chapitre 1 verset 1 à 3 Job chapitre 1 verset 1 à 3 zay le tsara mitoepony job dia mitoepony Job tompoko no nitahin'andriamanitra azy amin'ny aramerin Jesosy il y avait dans le pays d'Uz un homme qui s'appelait Job et cet homme était intègre et droit il craignait Dieu et se détournait du mal hitanareo io aloha voalohany indrindra manana fatahon'andriamanitra Job niala foana izy tamin'ny zavatra ratsy rehetra teo amin'ny fiainana fa nanino droit foana izy vis-à-vis de Dieu zay ny toepony voalohany crainte de Dieu dia manino se détourner du mal verset 2 il lui naquait 7 fils et 3 filles il possédait 7000 brebis 3000 chapeaux 500 paires de bœufs 500 ânesses et un très grand nombre de serviteurs amen après le verset 1 Job était intègre juste n'andriamanitra dia tonga dia nitenen'ny baiboly hoe tonga dia nisy ny fitahin'andriamanitra tsy resaka hoe parazary io fa le toepony Job mihitsy tompoko nandeha niaraka tamin'andriamanitra no nitahin'andriamanitra azy aveo amen anany tompoko zay toepo zay mba hanao fidèle zay tena ny pasteur teo hoe tsy miankina zavatra olana zay mianjady aminao am'izao tsy hoe problème mafy manjo ho anao io ny olana fa ny toeponao fotsiny manaiky hovany teny rehefa tonga aminao ny ten'andriamanitra androany zao tonga aminao ny ten'andriamanitra raisy fotsiny tokony ny ten'andriamanitra fa nova amin'ny fiainanao le izy amen akatantara anankiray tsika mbola mpanopon'andriamanitra koa niova amin'ny fiainana satria nanino ary ty tena exploitation naturelle mihitsy satria olona tokony ho faty lasa nahazo 15 ans de plus ndray satria nanino nandeha niaraka tamin'andriamanitra tantaran'izy ary zay raha misy mahafantatra tantaran'izy le hoe nahazo 15 ans de plus izy Ézéchias amen mpanjaka 2 rois chapitre 20 2 rois chapitre 20 verset 1 à 6 mahafinaritra be ty satria zavatra sy takatra ny saina mihitsy nataon'andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Ézéchias rehefa nijoro Ézéchias tamin'ny sitrapon'andriamanitra mandrakarivo 2 rois chapitre 20 2 rois chapitre 20 verset 1 à 6 noteo tsara ny fa ilaitsika regny amen
Amen Jésus, 2 Rois, chapitre 20, verset 6. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, « Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres dans ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. » Yolo, tonga teo amin'ny fiainan'ny Ézéchias Andriamanitra dia ozy amin'izay Andriamanitra hoe Ézéchias vita amin'ny fiainanao ity tany fa mody amin'izay ianao. Zay ny verdicte avy any ambony zany hoe mody amin'izay faran'Andriamanitra amin'ny fiainan'Andriamanitra mihitsy mibaiko hoe vita amin'izay ny andraikitrao Ézéchias teny tany fa alaiky amin'izao ianao mody aty amiko. Et verset 2, Ézéchias tourna son visage contre le mur et il fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Alors, rappelez Ézéchias teo amin'Andriamanitra hoe zany nge ka tamin'ny fianak'iray manontolo tsy mba niala taminao mihitsy, zany nge ka tena nao sitraponao mandrakariva e, zany nge ka intègre sy fidèle foana e. Dia jereo nge ohatrany hoe nintercéder amin'ny fiainana mihitsy zany Ézéchias teo amin'Andriamanitra satria en fait mbola te hiaina izy, mbola tsy te hody izy. Dia jereo nge izy na dia efa décision n'Andriamanitra ary no hoe apody an'izy Ézéchias noho le vavaka nataon'izy, noho le vavaka nataony Ézéchias dia tsaron'Andriamanitra tokoa hoe tena olona droit sy intègre ity. Dia jereo nge avaly tenin'Andriamanitra hoe verset 6 jereo tsara, j'ajouterai à tes jours 15 années, je te délivrerai toi et cette ville de la main du roi d'Assyrie et je protégerai cette ville à cause de moi et à cause de David mon serviteur. Amen. Jereo tsara Ézéchias tokony maty nasa 15 ans de plus. Tanao satria nampatsevina an'Andriamanitra ny fiainana. Ianao koa zay afaka manao ny zavatra io, tsy hoe anao mitarina an'Andriamanitra fa mba atao fiaina Andriamanitra rehefa mahita ny fiainanao hoe tena za kosa n'Andriamanitra tena mba manaraka anao za kosa tena mba fidèle aminao mba juste ianao. Jereo miova mihitsy ny verdicte avy amin'Andriamanitra satria tsaron'Andriamanitra tokoa fa le Ézéchias mpanompoly dia tsy mba manino, tsy mba andreny involontaire mihitsy ny tany. Dia jereo destin na destruction, lasa iny destin lasa vilay, lasa vely. Amen. Ka io Andriamanitra toko afaka minova tantara sy takatra zay foana atao. Aza miona amin'izany zao hoe ny ataka zao dia hijanona ohatr'izao foana. Fa zao mba tenenina hoe ny andro aniko ny rapitsiko dia mbola tsara ny andro aniko. Raha mbola hitafitia rapitso mety misy zavatra indrasanao efa ela matiky. Fa io Andriamanitra mahita ny fonao. Tenenina akaikinao Andriamanitra mahita ny fonao hoe hitako koa fanomponao hoe mahereta hoe fa hiasa amin'ny fomba sy takatra ny saina amin'ny fiainanao misy. Amen. Dia jereo tsara angely hoe fiasan'Andriamanitra fomba sy takatra ny saina raha mijery ny tantaran'i Davida, Joseph, dia iza koa le teo Mosesy. Dia tsara fa fiandohan'izy ireo ohatrany hoe tena minable izany satria Davida tany ampialasan'ondry ohatrany hoe zavatra tsisy dikany. Joseph esclave, dia Mosesy koa tena ohatrany hoe tany amin'ny désert esclave. Dia zao le izy ny important tsy ny fiandohanao, tenenina akaikinao tsy ny fiandohanao ny important fa ny fiafaranao hoe. Amen. Reo olona reo tompoka dia tena olona ohatrany hoe tena moins que rien rehefa niavovo tamin'ny fiainany voalohany fa une fois izy nandeha niaraka tamin'Andriamanitra dia lasa nanaraka azy ny fitahin'Andriamanitra. Amen. Satria juste izy intègre izy dia droit. Ke anao zay raha aza mieritreritra hoe fiainako zao mbola ohatr'izao foana fa Andriamanitra tompo izay foana mahita anao izy, fantany fanomponao, fantany ny etaetanananao vis-à-vis aminy, fantany fitiavanao azy. Ka matiky fa tahaka ny famadihan'Andriamanitra tantaran'ireo mpanompon'Andriamanitra koa namadihany tantaranao namadihany Jesosy. Amen. Tsy rifitsara tenenina akaikinao mety kely ny fiandohanao fa lehibe ny fiafaranao. Dia mbola tenenina izy hoe any amin'ny résultat tsika amin'eo na hoe zay any amin'ny résultat tsika amin'eo zay zavatra io tompoko tsy miankina amin'izay zavatra ananao na tsy nananao zao fa miankina amin'ny vision-nao fa lavitra hoe rapitso Andriamanitra afaka hitahanao. Iza moa mahita fa rapitso misy olona tonga dia anatitra tonga dia anatitra vola migony eo varavaranao miaraka Jesosy. Possible zany tompo, tena possible zany. Misy surnaturel, misy surnaturel fa miaraka amin'Andriamanitra. Jereo nge zavatra tantaran'ny zanak'Israely proveko amin'izany nareo tantaran'ny zanak'Israely fantatsika jereo tsara 430 ans zanak'Israely andevony Egyptiana foana tous les jours. Nasiana manao ireny pyramide tsisy dikany ireny, nasiana manao ireny vato ireny, andevy foana fa anatin'ny alina monja rehefa nivangin'Andriamanitra ny fony Farao dia le zanak'Israely nandevozy natao 400 ans Farao mihitsy nandraoka azy hoe dala amin'izay nao voaka ny Egypte.
hitanao satria nitsatsehatra Andriamanitra dia fona tanteraka mihitsy Egypte. Hitanao 430 ans zareo esclavage fa nionoui niova tantaram-piainana zanak'Israely satria manino nitsatsehatra amin'izay Andriamanitra namongony namangy ny folo Farao hoe afoy amin'izay noko. Za koa fa mahita fa tantaram-piainana ohatr'izay mizaka sy takatra saina ataon'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao fa matikio hoe possible zany zavatra zany possible zay ny teneniko hoe raha vao tsy mino an'ilay izy ianao dia tsy atranao ilay izy zay foana ampilaisifan'Andriamanitra tongava aminao arak'izay fonao tongava aminao arak'izay zavatra ekenao tongava aminao arak'izay iriny fonao ka ianao hoe maniry iza mba te haniry mitahiny iza mitahiny mitahiny za koa aloha tena tetahina mihitsy dia tongava aminao arak'izay fonao zay amen amen ka zao zany tandremo koa tandremo vava mamatitra teny hoe fiainako tsy miova za ngamba dia tsy tafita mihitsy ty fiainako ty zay moa fomba zavatra fiain'ny olona dia tsy manana identitény za ngamba zay bady lava zao foana za ngamba majinika foana ny olona ny tena za majinika reny tsy resaka hoe fanetreteny fa izy mihitsy matsapa tena hoe majinika foana tena hoe saina mihitsy majinika dia lasa majinika koa ny fiainana tanao majinika mihitsy ny mentalité satria ny fanitrana dia esprit ny zavadrehetra fa tena esprit daholo ka ianao raha vao mafatitra amin'ny esprit anaraka tahaka amin'ny pauvreté dia pauvre mihitsy ny fiainanao ray manontolo fa zay zavatra zay mivahana androany anaraben'i Jesosy satria rehefa tonga ny tenin'Andriamanitra dia manafaka aminatin'ny fanandevozana sy ny lainga andevolo rehetra ny fanajanak'Andriamanitra délivrenao amin'ny araben'i Jesosy amen ka zay tena hita hoe principe ny miaraka amin'Andriamanitra misy tantarany olona anankiray anaty baiboly atao hoe Jabez efa haitsika ty taran'izay bozy ity un chronique Jabez un chronique chapitre 4 verset 9 tantarany Jabez un chronique chapitre 4 verset 9 à 10 un chronique chapitre 4 verset 9 à 10 amen tantarany Jabez tena folo kely fa tena afaka azona fanoharana tsara be amin'ny fiainana un chronique chapitre 4 verset 9 à 10 Jabez était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabez en disant « C'est parce que j'ai enfanté avec douleur. » Jabez invoqua le Dieu d'Israël en disant « Si tu me bénis et que tu étendes mes limites, si ta main est avec moi et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois pas dans la souffrance. » Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Amen. Tantarany Jabez zay zao ny génération ny Jabez rehetra dia olona mahantra ny dadabe ny Jabez sy ny arevy ramparano tena olona mahantra olona olo foana olona voafatitra foana tanatin'ny pauvreté dia nisy fotoana tonga saina kely Jabez hoe fa maninona ny fianakaviako mahantra foana ozy Jabez nanontany tena kely izy ohatrananao nanao mise en question kely zany izy hoe fa maninona ary misy zay mahantra foana dia ozy Jabez hoe fa maninona raha zanak'Andriamanitra zay raha manompo an'Andriamanitra maninona ny fiainanay ohatra maninona tsy miova tsy logika zany ozy Jabez dia jereny tsara nge misokatra amin'ny vision Jabez fantatry Jabez tokoa fa ny Andriamanitra zay tompony io dia afaka manova tantaran'ny fiainana enina dia hoe ny génération ny Jabez atao ray manontolo ny ray aman-dreny sy ny dadabeany olona mpahantra manak'izay ka zay izy tsy nekeny Jabez intsony zay tonga teo amin'ny Jabez tsy nekeny intsony zay principe zay hitanao io raha zavatra rehefa tsy ekenao fotsiny le mentalité an'le fahantrana dia lasa tonga dia misokatra aminao amin'izay mentalité de prospérité amen tsy nekeny Jabez intsony le izy hoe non za tsy maneky zany fahantrana zany ahoana mahantra nefa ny Andriamanitra manakare dia sokatra amin'ny vision ny Jabez dia nangataka amin'Andriamanitra amin'izay ozy izy hoe taio aho ozy Andriamanitra za ozy tsy ekeko tsony zao destin zao hoe mahantra lava foana zay sy ny aotraninay sy ny génération-nay fa tapahako ny ozina ozy Jabez manomboka eto amin'ny génération fa dia tsy maintsy mamory amin'izay zay rehetrarehetra dia nangataka tamin'Andriamanitra Jabez dia nivalin'Andriamanitra izy dia niny prospère niova tanteraka dia Jabez zany tena hoe voalohany indrindra ny génération zareo nitahin'Andriamanitra dia sura tokoa fa nanarina daholo ny taran'Andriamanitra zay koa ianao zay anaraben'i Jesosy amen ka Andriamanitra tokoa mamaly foana araka ny vision zay anananao aza idina zany mihitsy ny vision anao fa sokafy manana hoe Dieu de l'illimité ny tomponao zay nge le vision namen'Andriamanitra tamin'ny Abraham matoa Abraham nasain'Andriamanitra jerikilana dia hoe tian'Andriamanitra tenena amin'ny Abraham hoe reo nge tena fantatrao hoe afaka omeko anao fa anao aza mionona le zavatra izy le problème kenao isan'andro le facture tsy mety voalohany farany volana iny fotsiny fa ianao fotsiny rapitso hoe afaka hitanao fotsiny Andriamanitra rapitso dia possible zany zay mba atao fotom-pisainana zay aveliko foana tsy ny olona zao mitranga fa ny sainanao miova hoe rapitso Andriamanitra afaka miregle problème zay raha vao tsapanao fotsiny zay zavatra ianao fa rehefa tsy miomina foana amitanao dia tonga dia hitra tsehatra aminao Andriamanitra amen
Ka Andriamanitra afaka manova tantara sy takatra ny saina izany. Ohatra ny zanak'Israely andevy 430 ans manino anatin'izay mpimaso dia manino niova tanteraka amin'ny fiainana. Ka zao ianao tsy afaka manova fon'olona zay, ianao tsy afaka manova fon'olona fa Andriamanitra tompoko afaka manova fon'olona. Androany nizaniza mety nanenjika anao hatramin'izay, nizaniza mety hoe nizaniza mety naniratsiranao, iny olona iny tompoko nanaritra fanafitra aminao maraka tahaka natao Farao tamin'ny zanak'Israely. Jerevy tsara Farao mihitsy nivangin'Andriamanitra nefa ny olona nanandevo azy, olona nananjaka azy tena nanana autorité mihitsy. Le olona mpanandevo ilay lasa ny andevo avy eo. Tanarao satria izany ny fahasoavan'Andriamanitra rehefa miasa. Anano zay vision zay zavatra izay hoe afaka hiasa amin'ny masakatra ny sain'Andriamanitra. Amen. Ka Andriamanitra ao dia Andriamanitra ny fitahina, Andriamanitra ny fahombiazana izy. Matthieu 6:33, akitsika Matthieu 6:33 verset zay mahafantatsika loatra. Matthieu 6 verset. Matthieu 6:33 baran'i Jesosy. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Amen. Raha mikompare fotsiny azy zao nafinaritra be any exemple datolo izy ateo hoe manana namana izy manam-bola be manana business be dia be, nefa azo atao tsy mandeha mihitsy ny fiainana, tena fisasatra foana mifofotra mihitsy fa tsisy fahombiazana mihitsy. Dia jerena ny fihavan'ny zanak'Andriamanitra jereo tsara ty principe ty, ny olona zao toy zao mety mifofotra be amin'ny heniny amin'ny tanjany, du lundi au dimanche mety tsy manino, tsy manana fotoana mihitsy hananana pause fa de 6 heures du soir à minuit miasa foana, nefa tsisy fiadanana, tsisy fitsarana. Le zavatra zay hiasany io tsy afaka sitrahany akory satria manino fotoana ary tsisy akory. Hitanao mampanay be nge reny olona reny, misy be dia be ny loatra tena moa izy miasa mety migane 10 000 € izy fa tsy misitraka izy tena tsy misitraka izy. Mbola manana fanahina foana izy, mbola manana crainte foana izy, ohatra tsy manana toromasy zany mihitsy izy satria manino tsy ao anatin'i Jesosy. Ka ny arena zao tadiritra ny arena tsy mizavatra zay anananao fa Jesosy zay velona ao anatinao. Amen. Zay tadio tsara satria rehefa anananao Jesosy dia afaka ananao ny zavadrehetra. Amen. Jerevy tsara ty principe ty, mety misy olona manana zavadrehetra amin'ity tany ty fa tsy manana fiadanana izy, ary ny paix tsy afaka vidiana mihitsy. Soafin'ny olona zao tontolo zao mety manana etaita izy hoe manao vakansa foana, manao casino foana, na misy ohatra hoe tsy haika libaliba zao tontolo zao, fa reny soafy reny tsoko tsy étanchéité mihitsy tsy étanchéisé mihitsy raha tsy mifony le olona mihitsy miverin'Andriamanitra. Satria manino tamin'Andriamanitra namorona ny olona dia manino nataon'Andriamanitra tahaka ny endriny olombelona. Zany hoe ny antom-pisin'Andriamanitra zany dia anana relation foana amin'Andriamanitra. Ka tant que tsy miverina amin'Andriamanitra ny olona anankiray misy zavatra vida foana anatin'ny olona anankiray, enina dia manana zavadrehetra ary izy. Zay no fahatonga ny olona zao tontolo zao zay manana be reny tena tsisy paix mihitsy, tsisy fifania, tsisy fitsarana, tsy misitraka akory satria tena voafatitra izy amin'izay zavatra izay. Dia jerena tsara nge ny olona zao tontolo zao mety mifofotra be, miasa be, nefa tsy misitraka akory zay zavatra manino, zavatra zay sasarana, fa ianao mijoro fotsiny maraka misitrakon'Andriamanitra, ny ianao indray miasa manenjika anao. Amen. Ianao zany tsy miasa tanjaka be tena hoe je vais gagner ma vie du lundi au dimanche miasa be, tsy izay ianao. Fa ianao mijoro tsara fotsiny amin'ny sitrapon'Andriamanitra dia ny fitahina manenjika anao. Zany tompoko miaraka amin'Andriamanitra. Dia jereo nge mivavy mahazo, zasy hoe rehefa mitsika vavolombelona zany tsirairay avy tandao le comparé ny fiainanao amin'ilay fiainan'ny olona ohatr'izay fa tena miavaka tsika. Tsika ny antsika ohatra metimety zany fotsiny ny fiainantsika satria fahasoavan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainantsika. Amen. Fa tsy miankina amin'ny fisasarana, tsy amikely, tsy ampatanjahana fa miherin'ny fanao zay voatokony maro. Hitanao? Ka zay zavatra iny aza micomparé ny fiainao amin'ny hafa mihitsy ianao. Hiasa hafa naiky tsy lafaka tamin'iny zaho izy ndraindray ohatra ny tena hoe manina ny ratsy fanamby iny dia naiky sy lafaka hoy satria ny ratsy fanamby iny dia izy tonga saina tamiko satria hoe ahoana marina moa ohatra maniry ny fiainana zao tontolo zao nefa ninona ny antom-pisin'indray nge zavatra any enfer hozy mety hoe mifofotra, mety hoe mahazo zavatra rehetra izy fa olona tsy manana Jesosy izy dia tsy maintsy indray mpimasina ny fiainana iny dia tsika dia lasa miverina ny vision-ny asa hoe tena tsy marina zany ary mifona aminao Andriamanitra fa nieritreritra zavatra tsisy. Ianao aza micomparé ny fiainanao zao tontolo zao zany ianao, fiainanao miavaka. Ianao mety mikarama 1000 € fa mety misy mikarama 10 000 € fa ianao mbola tahina no karama 10 000 € satria fahasoavan'Andriamanitra miasa amin'ny fiainanao. Hitanao filifily ny olona tena zany hoe zay mikarama 7 000 € izy fa tonga amin'ny fin du mois tsy ampy foana ny volanay. Hitanao satria ohatra ny fiainany tsisy dikany le izy misy io dia tonga lasa satria
tsy sagesse tsy mifototra amin'ny tenarena tsara le izy dia lasa very nefa tsika tsy mety tsy mikarana 10 000 € fa menina miambiamby tsara nefa za koa matoky fa omen'andriamanitra 10 000 € anao amen satria n'andriamanitra afaka maminao zavatra rehetra dia manino ianao matoky fotsiny matoky tsara fotsiny ao dia tonga dia andriamanitra mihitsy mampahita fity aminao amen zay tokony natao hoe fampahitana fity fampahitana fity tsy zavatra voavidim-bola fa fampahitana fity olona mihitsy vagian'andriamanitra hitahanao tahaka izy tahaka ny andriamanitra namainga ny farao namoaka azy tao Egypte dia mahafinaritra ny tantara iny tsy vitany hoe nroany farotany Egypte fotsiny zanak'Israely fa niaren'ny Egypte mihitsy le zavatra construction zanak'Israely mihitsy nomena ny Egyptianina daholo nomena ny zanak'Israely daholo dia rehefa makitsika na tony baiboly tena foana tanteraka mihitsy Egypte ray manontolo foana tanteraka mihitsy nefa n'olona mpanandevo mpatonga 430 ans dia ny akaiky hoe zany n'andriamanitra tomponao hoe ka zao nen'izao tontolo zao à la sueur de 100 francs izy migane ny fiainana zay ny tentiko teneny fa ianao relax cool ianao miaraka amin'ny Jesosy manompo fotsiny ianao mijoro tsara fotsiny ao intègre dia andriamanitra mi-enrichir anao amen Proverbe chapitre 10 verset 22 Proverbe chapitre 10 verset 22 io tokony tena définition hoe zany richesse avy amin'andriamanitra zany Proverbe chapitre 10 verset 22 c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre aucun chagrin amen fitahiny zao izy mampanankarena anao amen miarena tompoko dia avy amin'ny fitahin'andriamanitra fa tsy amin'ny zavatra zay anana zao surtout zao hoe fisasarana dia jereo tsara le verset il ne fait suivre aucun chagrin zany hoe andriamanitra zany rehefa mitanao dia tena sûr fa tena fitahina tena maro toetra tena hoe tena hitahinanao amin'ny lafiny ray manontolo mihitsy fa tsy isy hoe mizabala elo avao satria andriamanitra mihitsy mitanao amen fitahin'andriamanitra mampanankarenao ka ianao zay naveriko foana misy fotoana manko tsika indray mijery ny fiainan'ny hafa dia tsika mivavaka dia ahoana ary za mivavaka ihany nefa ny fiainako tsy miova misy foana tsika indray mety manontany an'izany fa le izy tsy hoe ny fiainanao tsy miova le izy fa misaina misokatra mila vahana androany ary zay zavatra mihitsy mivahana androany amen fa rehefa mifantatrao zay zavatra hoe ny andriamanitra tokony zavadrehetra sy mainy zavadrehetra dia manino afaka isy eo amin'izay fomba zay andriamanitra eo amin'ny fiainana amen ka zao koa manina manina tsokoa tsika mitahin'andriamanitra zay tena hoe tsy logika mihitsy raha kristianina no mahantra satria ianao milaza fa manompo andriamanitra tokony zavadrehetra nefa nijery amin'ny mijery fiainanao dia mahantra be dia miveo am'izay izy mantany teny fa iza marina le andriamanitra tena manana zavatra rehetra marina ve Dieu créateur anao dia ianao tsy hitanao zay teneniny satria manino tratra kely ianao tanareo mijery fotsiny ndraindray tena zany fa manino ianao raha miteny hoe n'andriamanitra ao fa tena feno fitahina prospère manino nefa fiainanao tsy miova dia tena marina izy tsy hoe fiainanao tsy miova fa ianao tsy manahiky visionao tsy misokatra araka ny ten'andriamanitra ny problème le izy amen fa androany hitantsika androany vaintsika amin'ny tsara hoe misy ny esprit de pauvreté fa zay zavatra mihitsy mamatitra ny fitahin'ny kristianina tsy isy eo amin'ny fiainana fa androany misokatra zay zavatra ray naraverin' Jesosy amen Lazarus efa tantara ataontsika ty mahafinaritra be foana satria tena tantara mampiseho zay hoe tena esprit pauvre zay Lazarus amin'ny Luc 16 noté fotsiny le izy fa tonga dia résumeko aminao ny tantara le tantaran'ny Lazarus le mpanan-karena Lazarus dia olona teo amin'ny la table du roi foana izy isan'andro nanino ny andro miety le roi le mila-kanina ao amin'ny palais teo foana Lazarus dia niandra le mofo latsaka dia niolona tamin'izay foana Lazarus niolona tamin'izay foana izy tao miato tena ny manontolo dia nino ny vaovao mafana aloha dia niditra any an-danitra tena sauvety koa izy satria hitantsika hoe tena tratrany Abraham izy rehefa makitsika Luc 16 io fa nampahanena Lazarus dia ny fiainana Lazarus dia mahantra foana izy tetỳ tany satria nanino tsy hoe fatalité tsy hoe ny dadabean'ny Lazarus mahantra dia tokony nahantra izy fa ny vision Lazarus mihitsy tsy mba nisokatra hoe ny andriamanitra tompony afaka nitaha azy hitanao efa nidy mihitsy zany efa atao anaty l'esprit de pauvreté hoe za zany pauvre hitako ny tahany pauvre oui donc je vais rester dans cet état de pauvreté dia tsy niova amin'izay mihitsy Lazarus nandeha ny anay dia zay foana dia nanino lasa maty bien sûr nahazo lanty izy fa tena pauvre be ny fiainana nefa ianao tian'andriamanitra anao sady tahina ianao ny tonga any an-danitra tsisy amin'izany mihitsy hoe kristianina pauvre zany satria an'izay ho ny teneny foana hoe andriamanitra tiany mihitsy ianao ambinina amin'ny zavadrehetra
sady tahina anao atao prospère anao sady mandova lanitra koa anao miara-miain'i Jesosy. Fa misy manko tanao misy zao dia hoe ny salut any ilaina fa tsy ilaina zany prospérité zany. Dia zay no tena mikandran'olona eny rehefa tsy miheny prospérité anao dia manike zany ekeo ny état zay misy anao mionona amin'izay tianao dia ianao tsy ahitany volana avokoa. Hitanao fa rehefa manaiky anao misy principe de prospérité ary azavan'Andriamanitra antsika izy avy eo dia maninona dia hiamaly anao toroko Andriamanitra satria ianao mihitsy manaiky an'ilay izy. Amen. Dia avy amin'ny tantaran'i Lazarosy Lazarosy toko dia olona tsy namey dia mifanaraka ty mifampianarana ty moa dia tena mifanaraka amin'ilay teny an-datohija teo izay misy voninahitra n'Andriamanitra mifanara ihany moa ilay izy. Lazarosy toko dia olona tsy namafy mihitsy teto an-tany, olona tsy nanome dia mety mitena hoe izy pauvre ko ina nome Lazarosy. Io tsy miankina amin'ny zavatra ananao na tsy anananao fa na zay kely ananao rehefa ao anatinao fo manome dia afaka mahin'Andriamanitra anao iny zavatra iny. Amen. Ny problème zany hoe tsy hoe miandry 5 000 € na hoe izy vao ame fa raha ianao mihitsy mbola pauvre anao na un centime maro tsy vitanao mame rehefa mbola voafaty zay esprit de pauvreté zay anao. Ka zay na voan'ny Lazarosy tsy mba nanome mihitsy izy na dia kely ny anjana dia nanino nandova lanitra ihany izy bien sûr satria nandeha araka seron'Andriamanitra. Fa tena tratrany Abraham izy io moa le vanampianariny pasteur antsika satria nanino na seza tsy nanana tany an-danitra satria olona tsy namafy mihitsy Lazarosy tety an-tany. Zay no fanaraka amin'ny teny an-datoritsy hoe mba olo famafazana ianao eto amin'ity tany ity, mba solution miafy ianao, inona ny anananao mba omeo miafy. Ao moa izy fetera zay ananako izy nomeko anao tsy voatery vola foana. Io koa manko ny olona indray vola foana fa inona ianao mety manana talenta anankiray ianao mety manana inona dao anankiray dia mba ampio miafa ny zavatra iny le tempo mizary le tempo miantra le tempo solution ho an'ny hafa zay ny takilan'Andriamanitra. Ka izy Lazarosy dia tsy namafy mihitsy ka anina dia Césarea tsy mba novany tena mampalahively izy. Dia zay midika koa hoe ny zavatra zay ataontsika etỳ an-tany ity aty eto amin'ity tany ity dia misy relation amin'ny zavatra zay sitratsika ny an-danitra. Ianao zany raha olona tena namafy be dia olona tahila be koa anao an'Andriamanitra any an-danitra. Satria manino misy olona any an-danitra pauvre, Lazarosy zao dia exemple parfait. Misy olona any an-danitra toko manana building be satria izy olona mpamafy tetỳ an-tany. Ka tsy ianao hoe mionona fotsiny hoe hiditra lanitra dia vita hoe oui mba miditra lanitra ihany. Sa ianao mba mionona koa hoe sady hiditra lanitra no tena sitrana koa ny an-danitra any mba hanana building koa tsy mba misokatra ny vision fa tsy hoe olona mihidy zany hoe zay fotsiny hoe salut fotsiny oui zay ny tena important salut. Zay kosa no tena important hoe ianao miditra lanitra satria zay mihitsy misy ansosy voalohany fa mba tahina koa mba manaraka amin'ny prospérité koa avana. Ka Lazarosy toko tsy namafy dia zay hoe ce que tu sèmes tu moissonnes. Tsy semé mihitsy Lazarosy dia tsy nino tsy nisitraka koa izy tany an-danitra. Mahavoan'ny olona zay misy teny an-datoriny zay tena misy ny esprit anaradin tena tsy tia manome mihitsy satria voafatitra ao anatin'izay zavatra izay mihitsy ny olona. Dia ny olona rehefa matitra amin'izay zavatra izay zay misy ny teny an-datoriny izy io na olona na efa tonga aminao ianao misy olona miteny hoe za aloha mbola tsy dia manana zao fa rehefa azo 10 000 € vao amian'Andriamanitra fa za miteny anao fa raha mbola ao anatinao fanahany pauvreté na mahazo 100 millions d'euros anao tsy havitanao ny anome satria anao mbola voagejan'ilay fanahy anatin'ilay satria ao anaty fanahy le spirituel izy. Fa io na ianao zay kely nananao ary rehefa vonona ianao hoe tsy zavatra ty omeka an'Andriamanitra amafazako ny fanjakan'Andriamanitra ho fambantrona ny asany dia manino iny toko na manin'Andriamanitra anao. Amen. Donc itsika jera ny Jean 6 ty tena lesina prospérité mahafinaritra be Jean 6 mofo 5 sy azan-drano roa cœur disposé tompony dia lamin'Andriamanitra cœur disposé vonona foana amea sy solution fotoana rehetra. Jean 6 Jean 6 tonga dia fantatsika tsara ny tantara teto ny Andriamanitra le namokan'ilay 5 000 hommes tamin'ny mofo 5 sy azan-drano roa. Dia teto nisy zazalahy anankiray nisy ankizilahy. Teto ny disciple nyteny tamin'i Jesosy hoe ahoana ozy navokisana an'ireto olona be deaibe reto tsisy tsika anty anaty désert tsika tsisy boulangerie ny disciple aty anaty désert tsisy pâtisserie fa ahoana dia kana Jesosy zany rehefa nafantatra hoe inona zavatra ho ataon'i Jesosy fa tia mitestena ny toepon'ny disciple hoe ahoana fatakaran-dralahy ahoana fatakaran-dralahy. Dia ankizilahy ray tompoko nanana cœur disposé teto amin'ity tantara ity. Nisy ankizilahy ray nanana ino 5 pains d'orge et au verset 9 Jean 6 verset 9 il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons. Mais est-ce que cela pour tant de gens? Io moa André mbola nanana fanahy ino hoe zany ve ozy izy dia suffisant fa ninafinaritra amin'ity tsy hoe le ankizilahy kely hoe tsy le hoe zavatra 5 mofo 5 sy azan-drano fotsiny tsy niona tamin'izay reto ve dia hoampy isuffira moaka amin'ilay olona ao fa ny cœur mihitsy disposé hoe
zay kely ananako nomeko dia na dia kely areo fantatro fa afaka mitemplen'Andriamanitra. Dia izay tokoa nitranga tamin'ity épisode amin'ny Jean 6 ty. Zazalahy anankiray tompoko misurpassé ny disciple teto amin'ity épisode ty. Disciple tonga dia tena tsy nateny hoe ahoana ary zay miaraka amin'ny Jesosy. Tanao zay le fahazarana koa ndray miaraka amin'Andriamanitra, mahen'Andriamanitra fa tsy miditra anatin'ny alliance dia lasa ny hafa indray misitraka an'ilay izy. Fa ilay zazalahy kely tonga dia lana fatakarana hoe tsy fantatra fa kely reto mofo dimy sy hazan-drano rehetra fa fantatra hoe someko ampitiavan'Andriamanitra. Dia fantatro Andriamanitra afaka mitransformer azy. Hitanao esprit disposé, cœur disposé. Ianao manana an'izay foana rehefa miankina hoe volona foana ianao ny anome disponible foana amin'ny fonao. Fa tsy hoe ianao rehefa mba hoe mila sacrifice ohatra ny asa fanompoana fa hanao raha idy miracle antsika be dia be no zavatra ilaina amin'izany. Tsy ianao tonga dia miova dia an'ilay tonga dia marary hoe zay indray ny resakolo. Fa matoana mbola mitena izay dia mbola misy esprit zay mamatitra anao. Fa rehefa tena tsy ataonao rehery mihitsy ny zavatra rehetra tena afaka menao mihitsy ary tahaka ny Jesosy ny zavatra rehetra rehefa ao anatinao zay fanjakan'Andriamanitra zay. Zay mbola resaka sacrifice mbola hidirantsika lalandala zay manaraka. Fa zay sacrifice zay koa tena important be amin'Andriamanitra. Ka tena esprit bien disposé nanan'ilay ankizy kely dia rehefa hitan'Andriamanitra vonona ilay izy dia izy ny instrument de miracle. Ny tetiny marina tokony tena marina tokony disciple nanao miracle satria ireo mpiara-dian'i Jesosy, ireo mpianatra Jesosy fa olona hafa nahazo an'ilay satria olona hafa nanana ilay fatakarana. Teneno ny akaikinao hoe mba manana fatakarana hoe nanana fatakarana ilay ankizy kely hoe ny zavatra zananako dia afaka maniny multiplien'Andriamanitra. Amen. Dia niseo tokoa ny miracle dia mitahin'Andriamanitra izy tao. Ao tsara ve tsika ka zao mifanitrana tompoko dia mentalité. Zay mila manao divorce amin'ny fanitransika. Zay no voalohany indrindra. Fa zay kena tsy no fanitrana manao zao. Point voalohany, za tsy natao antra. Ataovy loatra amin'ny kainao mihitsy hoe za tsy natao antra. Satria n'Andriamanitra tompoko dia Andriamanitra zavatra rehetra. Zay fotsiny alohan'ny zavatra rehetra dia zay tsy natao antra fa natao ambininy. Satria ny Andriamanitra zay tompoko dia Andriamanitra ny fanambinana. Amen. Zay fotsiny ilay izy dia avy afaka mandeha daholo ny zavatra rehetra. Dia misy olona teneniko hoe misy olona tsy tia mandray toro-tena prospérité zany. Be dia be tsika efa mela zany inona ilaina amin'izany prospérité zay. Zay indray ilay fitahiana fotsiny. Zany hoe tsy vola fotsiny. Zao ndray ny problème an'ireny olona ireny. Zay ny teneniko hoe tsy misy olona tsy tia hanira ambininy zany, samy tia ho ambinina daholo. Fa ny olona tsy tia retoro-tena prospérité mba tia hisitraka prospérité ihany izy fa tsy mitava amin'ny fiainana ilay izy dia manino toerana ilay fampianarana, toerana ilay principe. Maro izay zavatra io. Toerana ilay izy satria mba tia hananana izy nefa tsy miatra amin'ny fiainana ilay izy. Dia toerana ilay izy dia tsy ekena dia tsy miana. Dia tsy tiany prospérité dia tsy ilainy zany. Fa ianao rehefa fantatrao ilainao ilay zavatra tsy afaka hanohatra an'iny mihitsy ianao. Zay maro izay principe zay. Raha fantatrao ilainao prospérité dia fantatrao hoe misy principe ide anatin'ilay izy dia manaiky an'iny ao anatin'ilay principe anatin'ilay alliance dia hisitraka ianao. Fa zay problème ny olona ireny mba tia hanana prospérité azy eo amin'ny fiainana fa noho ilay fatakara tsy hananany dia lasa manohatra izy dia tsy ilainy zany tsy izay resabe fotsiny zany. Dia zay mbola veriko amintsika hoe raha vao zay zavatra inoantsika ihany no tonga eo amin'ny fiainantsika. Ka androany anany zay hoe ianao prospère ianao. Tahin'Andriamanitra maniry izy Andriamanitra mba ho ambelona ianao amin'ny zavadrehetra, amin'ny zavadrehetra zany tena to amin'ny corps esprit tian'Andriamanitra tahina daholo ianao. Amen. Ka zao misy principe tompoko ny prospérité. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Ésaïe chapitre 1 verset 19. Amen. Avec Jésus, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Amen. Si vous êtes docile et de bonne volonté, mbola miverina ihany amin'ny tantaran'i Joba sy amin'ireo olona izay nandeha araka n'Andriamanitra. Ireo olona izay miditra amin'ny principe n'Andriamanitra dia misitraka ozy izy voka-tsy ho tany. Inona moa ny zavatra voka-tsy ho tany? Bénédiction rehetra izay hitanao, bénédiction rehetra izay nomanin'Andriamanitra ao anao, zany ny voka-tsy ho tany. Family ianao docile, manino ozy izy manaiky an'Andriamanitra dia iritranao zany. Ka zao ny principe amin'ny prospérité dia verina dia misy fandraika amin'ny tantaran'i Lazarus teo. Resaka esprit anaradin, zay resaka esprit mamatotra ny olona mihitsy, resaka tena pauvreté, olona manana fanahiana lava,
olona tsy tia manome mihitsy izy satria voafatotra mihitsy izy ahoana ny ten'Andriamanitra dia miteny hoe zao tontolo zao izy mila an'izany hoe je veux ceci je veux cela donne-moi à manger ny akanjo izy zany sosian'izao tontolo zao zany fa ny olona zanak'Andriamanitra tena tsy tokony zany satria fatan'Andriamanitra zany hoe omena izany tanao iny efa anaratsika iny ianao tsy ohatra ny olona zao tontolo zao hoe ganientsavy amin'ny fofotra ny aina be isan'andro fa ianao to Andriamanitra mihitsy mitahanao zay zavatra hoe taovy zao tsara isitrahana ianao zany raha mbola manao fianatra reny dia tsy mitoetra amin'ny toerana zanaka ianao fa mbola mitoetra anatin'ny toerana tsy zanak'Andriamanitra satria ianao tsy matoky an'ilay prospérité tena avy amin'Andriamanitra satria ianao mihafitra hoe ny fisasaranao ny fiadinao isan'andro ny gagnenao ny vianao nefa nahoana izy Jesosy celui qui veut gagner sa vie aussi la perdra mais ce qui veut gagner à cause de moi aussi la retrouvera amen zay le principe en prospérité zay ianao raha mifofotra ange ianao hiadiny tenanao mihitsy dia ho very ianao fa rehefa ianao manaiky tena hoe se perdre amin'ny Jesosy inona moa le se perdre amin'ny Jesosy ny olona mifofotra amin'izao tontolo zao mifofotra amin'ny tady vola fa ny fisasaranao toloko any amin'ny mivavaka any amin'ny fivalikana any amin'ny endroit secret zany ianao any amin'ny adoration zany ianao zay hoe katsoloha fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinana dia anaovanao ny zavatra rehetra ny fisasaranao any amin'izany any amin'ny royaume céleste any mandoaky zany any ny fisasaranao dia hitan'Andriamanitra iny oui Andriamanitra mahitako dia hitan'Andriamanitra tena tiany zanako ny royaume tena manana souci amin'ny royaume ako izy tsy possible hoe Andriamanitra ozy croiser les bras fotsiny fa hiditra hita azy hitanao ny olona mifofotra miganie ny viany ianao miadore an'Andriamanitra fotsiny manompo azy tsara fotsiny dia ny fitahina fotsiny tonga aminao amen tsara tsara zay zavatra zay hoe tsy mifisasaranao tsy mifikelezanao amin'ny kely sy mitanjaka sy ny amin'ny forsanao no ampanakarenanao fa ny fitahin'Andriamanitra no mampanakarenanao satria ianao mitoetra anatin'ny principe dia ity tsarovy tsara ianao zany mila midisy anay koa hoe fitahina vaizany no azonao raha fitahina azonao miempêché anao tsy ahitan'Andriamanitra dia mila mametraka fanontaniana ianao hoe tena avy amin'Andriamanitra marina izy ve zany satria Andriamanitra manome zavatra ho an'izany izy afaka sitrahany tena hoe ahafahany manompo azy tanteraka tokoa avolombelona kely zao tamin'iza hoe vita fianarana dia nangataka asa tamin'Andriamanitra dia mivavaka nataoko dia zao zaho fantatro fa omenao Andriamanitra asa fantatro hoe omenao asa Andriamanitra fa za tsy te voafatotra amina horaire hoe 8h 19h zany ohatran'ireny cadre reny fa zaho Jesosy atao milamina ny asako hoe izy tena hoe horaire tena cool be tena zay mihitsy mivavaka dia tena varian'Andriamanitra le izy dia tena mbola sitrahako le izy amin'izao ny olona ndray mitra amin'ny sivy za mbola folo mbola an-trano nefa tena horaire le izy tena fampahitana fitiavan'Andriamanitra satria misy fitahin'Andriamanitra le izy hitanao manana zavatra ohatr'izany satria za tsy tiako lala ny tena hoe zao tontolo zao ty fiainako fa tiako anompo an'Andriamanitra dia tena gagner fotoanako amin'Andriamanitra anano ny zavatra hoe mikatsaka ny royaume voaloha fa rehefa ataonao priorité anao ny royaume ianao indray lasa priorité an'Andriamanitra amen ataon'Andriamanitra priorité mihitsy anao amin'ny fitahina amen zay tsy revo tsara rehefa priorité anao ny royaume izy mihitsy miditra trehatra mitsangana izy amin'ny trône dia tonga dia midina amin'ny tahanao zay nge le Matthieu 6:33 ka tsy aloha fanjakan'Andriamanitra sy ny famarinany dia anaganao ny zavatra rehetra amen dia venao amin'ny tantara Lazarus ny principe de prospérité anankiray dia olona tompoko olona ianao raha mbola kahidy raha ianao raha mbola midy amin'ny hoe tia manome ny hafa zany dia tsy prospère mihitsy ianao fa vao mainka ianao tena mora mihitsy ianao satria mamatitra anao zay zavatra hoe tsy tia manome tsy tia mizaha zay Lazarus tsy namafy tompoko aveliko foana iny nahantra izy miotany an-danitra dia mety miteny koa ny olona hoe ary misy hoe mpanakarena mihitra any an-danitra oui i Abrahama tompoko nanakarena be mihitra any an-danitra Salomona koa David donc misy mpanakarena mihitra any an-danitra ny tsy tian'Andriamanitra dia ianao mifikitra amin'ny harena zay ny tsy tian'Andriamanitra fa tian'Andriamanitra ianao anakarena zay rehefa mifonao tsy hitan'Andriamanitra hoe tsy mifikitra any tsy possible n'Andriamanitra mitahanao fomba sy takatra ny saina zay fotsiny ena izy fa raha vao mbola any fonao dia efa indraindray koa tonga dia matraka fanontaniana Andriamanitra aleo tsy mena indray le izy fa sao dia tsy mahasoa an'le zanaka ty ozy izy ka zay tadio tsara zay ny fitahinao dia va amin'Andriamanitra ny fisasaranao tsy aza misasatra mihitsy ianao raha zao tontolo zao hoe mba ametipety ny fiainako dia zay reky ny devise zao tontolo zao hoe travailler plus pour gagner plus Sarkozy zay diso dia mihitsy zany ianao moine travail nefa mbola migagner plus ihany ianao satria fitahinao avy amin'Andriamanitra c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit nous un proverbe hitanao satria fotoananao menao fanjakan'Andriamanitra misy asa tokony atao lasa ianao manao ny asan'Andriamanitra misy vavaka tokony semena lasa ianao mivavaka misy intercession tokony atao lasa ianao miintercéder
misy adoration, misy louange, lasa any ny fandanianao fotoananao. Dia rehefa any koa izy dia avy eo Andriamanitra koa maninona tonga dia lasa priorité amin'izay ianao fianaitananao. Ka ovay izay fomba fijery izay ny zava-drehetra. Aza natoky hely zany amin'ny tena zany mihitsy. Hoe tsy maintsy zany mampataovaka amin'ny fiainako fa soavan'Andriamanitra tompoko matoza ho anao. Misaoran'Andriamanitra toka mbola manasy ianao. Misaoran'Andriamanitra toka mbola mikarama ianao. Tevantenaiky ity misy olona nge tsy mikarama e. Miasa be izy fa tsy mikarama. Proof zanak'Israël andeha 430 ans tany Egypte. 430 ans tany Egypte izy du lundi au dimanche niasa. Nga izy manandray karamana dia kely satria efa nivandevo mihitsy izy. Tsy amin'ny zanak'Israël any zany fa ohatra ny vehivavy amin'ny Liban koa zao le misy atao olona miasa. Misy mikarama rehefa navoaka ny gazety fa maniny hiasa any fotsiny izy dia an'ilay patron passeportny dia hoe mikarakara mena sakafo fa tsisy karama andevo esclave. Ka misaotra ianao tompoko mbola mahazo karama. Aza mihevitra mihitsy hoe izany tena manana intelligence sy manana diplôma be dia manana asa tsara dia mahatonga to amin'ity poste ity je mérite donc mon salaire satria izaho mianatra. Non. Tsaroa izy Andriamanitra satria Jehovah Andriamanitra ao nanome anao hery. Amen. Ianao nga raha tsisy hery afaka hiasa ny maraina. Ianao nga raha tsy men'Andriamanitra souffle de vie afaka hitsanganao mpandrina afahanao manao ny asanao. Hitanao, il faut toujours donner la gloire à Dieu amin'ny zavatra-drehetra. Donne la gloire toujours à Dieu amin'ny zavatra-drehetra. Tsarovy Andriamanitra ao izay manome hery anao mba hanambina anao. Deutéronome 8:18 misy an'izany. Andriamanitra tompoko manome anao hery mba hanambina anao, hanome anao richesse, hery avy amin'Andriamanitra mampanankarena anao. Deutéronome chapitre 8 verset 18 misy an'izany. Proverbe 22:7 amin'izay vakitsika anaran'i Jesosy. Proverbe 22:7. Dia resaka olona mahandro, tena mampalahelo ny mahandro. Proverbe chapitre 22 verset 7. Le riche domine sur les pauvres, et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Amen. Zavatra marina be zany. Rehefa ianao pauvreté, rehefa andevoziny esprit de pauvreté ianao dia le olona hirika foana, le zarizary eny amin'ny sisiny eny foana. Le ianao le tsy mahatsoa ny olona mihitsy rehefa misy zavatra atao, fa ianao le ahirika olona foana. Tsy hoe mitaditsiraka amin'ny olona fa tian'Andriamanitra tenenina, fa le hoe tena liarina ny ohatrany hoe tsisy dikan'ireny mihitsy satria ianao pauvre. Ny feoan'ny olona pauvre ataoko tsy eny mihitsy. Fa ny olona manankareny, olona ambinina, izay ny tediavin'ny olona. Ka Andriamanitra tsy tiany mihitsy ianao hoe zana ianao fa koa hirikirika izany. Ny zana ianao ka hoe atao tsiratsiraina izany, fa tiany mihitsy izy any amin'ny voninahiny ianao. Tiany mihitsy hoe ny zanan'izay tahina fantany hoe misitraka zavatra lehibe aminy dia hitany hoe tiany manifester amin'ny fiainany zanany le izy. Izay ny tena hiteo foana hoe tsy normal raha chrétien tompoko ny mahandro. Tsy normal ny famatoa mahandro le chrétien dia misaina mihitsy ny tsy manaiky ny principe de prospérité avy amin'Andriamanitra. Izay le izy vision tsy misokatra le izy. Dia nefa n'Andriamanitra tompony zavatra-drehetra, dia n'Andriamanitra tomponao hoe tompony zavatra-drehetra, dia maninona tsy miova mihitsy ny fiainanao, tsy zavatra tsy normal. Fa zavatra tsy normal izay vadika normal izay aminao amin'ny rahaven'i Jesosy. Satria fantatrao ny principe, fantatrao ny principe, dia hiaina amin'ny principe ianao dia hisindraka ny vokatra. Amen. Eto amin'izay hiditra amin'ilay resaka fanomezana. Efa verset moa tiany teny an-datory izy teo tena izay vola fanara ihany koa mampiteny Proverbe chapitre 11 Proverbe chapitre 11 verset 24 à 25. Proverbe chapitre 11 verset 24 à 25. Amin'ny anaran'i Jesosy. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Io tokony principe de prospérité miaraka amin'Andriamanitra anisany io. Ny olona ozy izany izay manana fo tia miantra, tia manome, dia il devient plus riche. Zay principe io tsy afaka misy anovanovana io mihitsy satria efa ten'Andriamanitra établi anaty baiboly io. Rehefa rahanao fotsiny io dia ianao ihany tsy meka mivavolombelona amin'ny fiainanao. Manana izay tempo hoe tia manome ny hafa izay. Io tena koa na tsy voatery vola io, fa inona ny anananao zarao amin'ny hafa. Misy zavatra tsy ananan'ny hafa ve? Tonga dia meo azy le izy satria anananao satria tempoan'Andriamanitra mihitsy le izy. Jerentsika tsara hoe tena tempoan'Andriamanitra mihitsy. Ny olona mihevitra be mihitsy hoe épargne be izy ao anatin'ny compte en banque dia hoe iary izy ny tena carré.
fa ny ten'Andriamanitra tsy milaza an'izay fa celui qui épargne avec excès izy dia mamoaka ambona misapauvrir satria manino tsy manome izy tsy manome mihitsy izy dia manino za miteny aminao fa iny épargne excès iny regny iny lasa mivalala tsy voatahiry satria manino tsy miditra anatin'ny principe an'Andriamanitra izy fa ianao na olona zay ny teneko teo hoe ianao raha mety olona tsy mikarama 10 000 € fa miparamanao ohatrany hoe normalna fotsiny fa ianao tia manome sokatra aminao foana vavalala fampatana fity satria manino miditra ianao anatin'ny principe an'Andriamanitra andramiko izy andramo zay le izy fa tena toe-po ao anaty le izy tenenina akaikinao resaka toe-po le izy hoe resaka ao anatin'ny fisainana le izy hoe ka zay eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra tsika mianatra an'izay toe-po zay ndraletsika tahita miracle foana miracle nefa ny toe-pontsika tsy miova akory dia ianao rehefa tsy miova ny toe-po tsy isy aonao mihitsy miracle zay hitandio tsara fa manekehanao le izy ina principe hidelina am'le izy misy principe le izy fa raha vao tsy principe ianao zay lesina mbalao atao moa zay hoe misy olona suivern'Andriamanitra fotsiny le fitahiny miracle fa tsy tahitra lala izy miaraka amin'Andriamanitra dia tahi prospérité fotsiny fa rehefa resaka hoe mila sanctification anao resaka miditra any amin'ny landalina amin'ny ten'Andriamanitra dia tsy tiany le izy dia miala izy zay nahitana ny olona hoe intérêt fotsiny ny arahany an'Andriamanitra dia nitsany le zavatra hoe misy ny olona tena izay fotsiny fitahiny miracle fa rehefa hiditra amin'izay na mitena zavatra tena takian'Andriamanitra mba masina alako nalako zao any amin'ny Galaty ny avy de la chair rehetra alako dia iny no manomboka manino marary izy satria manino mbola mifony tompoko mbola mifikitra amin'ireny avy de la chair eny dia vao tonga ny ten'Andriamanitra dia marary izy satria mitrosean'le chair le izy kanety ka miaraka amin'Andriamanitra tena doa tena marina misy bien sûr tia mitahiny ianao fa tiany koa anao mijoro voalohany araka ny sitrapony fa lieny daholo nefa ndreo zavatra anankitelo eo lieny fitahinan'ny amina lieny fitahinan'ny corps ary lieny fitahinan'ny esprit ka miverina amin'ity proverbe 11 tia ny olona radin tokoa dia zamana tena mihitsy no anakareny ny olona radin miavitra hoe tsy anome mihitsy dia donc ny fitahiloko misy zavatra zay angoloko zany inona mpanakarena diso be zay tsy zay principe n'Andriamanitra reny le hoan'ny valany reny fa ny olona tia manome enina dia zay kely ananany dia iny ny afaka mbola multiplier n'Andriamanitra fomba sy takatra ny saina tahaka n'le zazalahy tao amin'ny Jean 6 teo hitanareo mahafinaritra be le miaraka amin'Andriamanitra hitanareo koa le tantaran'le vehivavy sy le fariseo sadiseo nanao fanatitra dia hitan'i Jesosy ry zareo nafanatitra tanatin'le tronc d'arbre dia inona ny trano ny sisa paosin'le fariseo sadiseo tena naseho mihitsy hoe zany ny fanatitra natao tao anatin'le tronc d'arbre ohatrany hoe tena vola be mihitsy fa n'le vehivavy pauvre inony ozy ny baiboly hoe ny tena pièce ozy tena hoe zavatra te hananany tena faran'izay tena sarobidy amin'ny mihitsy nomen'Andriamanitra dia jereo tsara ke le principe amin'iny mety pièce ray nomen'le vehivavy fa mety le fariseo sadiseo 5 000 € fa izy nasitraka avy amin'Andriamanitra le pauvre satria tsy le montant mikoty fa le toe-po manome amen zay koa traduit tsy hoe anao midiridiry hoe ty za ame 100 000 € tsy zay mikoty fa raha vao tsy ao fonao tsy eken'Andriamanitra iny ary tsy mifanatitra rehetra tompoko ny eken'Andriamanitra tsy mifanatitra rehetra ny eken'Andriamanitra fa mitaky toe-po no le izy rehefa rananao toe-po ka na 5 centimes io na 100 000 € menao Andriamanitra dia akasitrahany foana io fa anany le toe-po io anany le toe-po io tena tia manome zara manome miantra ny hafa manana compassion ny hafa traduit tsara fa Jesosy ngeny izy moa ny exemple parfait tsika reto vory foantsika fa tena exemple ultime parfait dia Jesosy tompoko dia olona tena mpamafy enjana be mihitsy olona tena midonne ny viana manontolo mihitsy izy ho an'ny olona rehetra Jesosy ny semé olana mafy Jesosy any zava-rehetra ozy Jesosy any tany zao rehetra ao any volamena any volafitsy meko aminareo daholo zany fa tsy zanako nareo rehefa hitan'izao rehefa tena meno daholo zay tsy vitan'izao fa ny ainy mihitsy amin'izay natolo anao hitanao tena se dépouille mihitsy Jesosy zay ohatra tonga ten'Andriamanitra any amin'ny Philippiens 2 tena hoe il se dépouille ozy izy au titre de roi zany hoe tsy nanainy Jesosy tsony ny titre mampanjaka azy satria tellement izy te hamonjy ny zanak'olombelona dia ny tena mihitsy ny natolony ka olona maty Jesosy tompo dia olona tena injana be raha mafy izy mihitsy ny exemple hoe olona famafazana voalohany tena nanome izy tsy de la peine fiain'Andriamantompo ka ianao raha te ahombo ianao tenaka raha te hanombo ianao raha te ahombo ianao dia ataovy koa zay ataovy zay tantaran'i Jesosy zay de izy zay any miankiana iny fianaratsika hoe Jésus est l'exemple parfait zany manino parfait Jesosy teto amin'ny fiainany prospère izy teto amin'ny fiainany perfection fiainany dia mino dia anao koa zany raha te hitan'izay dia atao fotsiny le izy ka zay zavatra hoe mila fianaratsika manana zay toe-po miantra zay
resaka manana compassion ohatra misy hitanao hoe famille en difficulté ohatra hoe mety en difficulté izy arabola dia ianao manana ohatra hoe manana vola hoe manana zany ao mba nitain'Andriamanitra dia ianao hoe croiser les bras fotsiny mety be fonao nefa fantatrao fa mba ny zavatra opelatranao afaka anampiana azy dia ianao hoe raha zanak'Andriamanitra dia tena normal ve zany hoe ianao misy zavatra afaka ampiana ao ilay olona nefa anao hity be fotsiny fonao tsy normal zany zavatra zany fa omeo zay afaka omeo Jesosy tompony nanome zao rehetra zao izy nanome ny ainy mihitsy izy dia ina ny principe amin'ny prospérité an Jesosy tellement Jesosy tena nanome fiandramanontolo mety mivonoana ihany izy fa niny mitsangana tamin'ny maty izy satria na iny maty Jesosy tanao ninona zany mety ianao matimaty amin'ny fiainanao rehefa olo famafazana ianao sy rehefa afaty zay ny principe an'izao hoe mizary zay dia isy takatra ny saina koa ny fitain'Andriamanitra eo amin'ny fiainanao misy zavatra tena tonga dia fitaina men'Andriamanitra no sy takatra ny saina satria principe de Dieu mihitsy le hoe fanomezana ny tompoko amen 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 2 Corinthiens chapitre 8 verset 9 Amen à la Jésus. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre de riche, qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous puissiez enrichir. C'est lié, Jésus, il n'a pas tout besoin de Jésus, il n'a pas de persécution, il n'a pas tout besoin de Jésus, il n'a pas de dark, aujourd'hui, il n'a pas de petite amie, Jésus, il n'a pas de Jésus, il n'a pas de satria manino satria tiany Jesosy loatra totoa sauver sotainy dia nanaiky izy fa soavana zany le fanomezana tenenina akekiny hoe fa soavana ny fanomezana misy nge olona zay tenenina hoe misy nge olona afaka manana firy numéro izy fa rehefa tsy ao anatiny fahasoavana manome dia tsy aminy mihitsy izy zay mampatonga le olona 10 reny hoe rehefa karama 10 000 € vao amin'Andriamanitra fa zao aloha mbola karama 500 € mbola tsy ampy satria mbola mato facture isam-bolana mbola ariny ary amin'ny fatrana ary amin'ny jirosano ariny dépense dia tsy ampy dia jereny ianao raha vao tsy matoky any kely tenenina akaikinao ianao raha vao tsy matoky any kely dia tsy afaka mitoka amin'ny zavatra lehibe mihitsy ianao satria amin'ny zavatra kely iny ary ianao midy ny principe anao amin'ny zavatra kely zay menanao iny ary ianao tsy afaka manome dia ianao hoe mihevitra fa rehefa mena bebe koa dia ianao hoe mihevitra hoe tena afaka ame amin'izay non satria le iny esprit mihitsy zavatra mila tapahana esprit de pauvreté misy mamatitra anao ka manomboko zao mananao fo tia mianatra fo manananao famafazana dia iverina kely amile hoe resaka famafazana maninona moa Andriamanitra mamatsy atsika maninona Andriamanitra manamina atsika voalohany indrindra izy zanantsika tiantsika hisindraka ny zavatra-drehetra ozy Andriamanitra tany an-dala seva ozy dominer sur toute chose ozy izy que je vous ai donné tian'Andriamanitra mihitsy zany sitraka zay principe voalohany zay tena tena be mihitsy zany zay le hoe Jean 10:10 je viens aussi pour vous donner une vie en abondance ka ny vie en abondance tompoko dia vie prospère ny olona mihevitra foana hoe prospérité dia resaka vola fa misy tompoko olona manam-bola be fa olona tsy ampy torimaso amin'ny alina satria manino voafatitra mihitsy ny anatiny any misy problème zany misy olona manana mety vola be fa rehefa tonga ny aretina anankiray rehefa tsy manana Jesosy izy na hijery chirurgien eran-tany ary izy tsy solutionné mihitsy ny problème satria iny efa naratsika ny dokotera otsika manino soane fotsiny fa Andriamanitra ny guérir amen ka io zavatra iny misy zavatra tsy vita n'izao tontolo zao fa Andriamanitra ihany mahavita azy ka fahasoavana daholo ny zavatra-drehetra fahasoavana matono mbola afaka manome mianary fahasoavana Andriamanitra mandrakariva mijoroa tsara fotsiny amin'ny sitrapony atao zay tiany atao mba atao fiera aminao Andriamanitra rehefa mijery anao izy zay principe anankiray hoe mba fiera mihitsy nge zao dadany an-danitra mba mahita ny fiainako fa rehefa miketra zay zavatra ray samy tena anao fa tena zavatra tsy takana saina afaka ataony amin'ny fiainanao amen ato amin'izay hijery exemple tsika olona na mafy tonga dia tsy mivadika ambony ambany ny tantarany ao anatin'ny baiboly tantaran'le izy efa fantatsika tsara ty tantara ty tantaran'le veuve tantaran'le veuve le ninona le misy famine monga jerentsika zay tantara zay 1 Roi chapitre 17 verset 12 1 Roi chapitre 17 verset 12 jeretsany ty tantara ty vavy fa tena mahafinaritra be ary mampianatra antsika amin'ny principe de prospérité 1 Roi chapitre 17 verset 12 L'Éternel ton Dieu est vivant, je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois
Puis je rentrerai, je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Avreny komitsika tsara contexte. Teto dia nisy famine be tao amin'ny tanàn'Israely. Tsisy ninona zavatra, tsisy ninona mihitsy satria tena famine dia zany hoe famine zany tena foana tanteraka mihitsy. Dia nisy fotoana Élisée mpaminan'Andriamanitra nandalo n'évangéliser izy dia nandalo tamin'ny tanàna anankiray dia nifanena tamin'ity vehivavy ity. Dia hoy Zélie mantsana ity vehivavy ity hoe nona ho Zélie fa mba meo izay zavatra ao anananao. Dia jerena tsara ny réaction-n'ilay vehivavy tavoalohany. Maty izay sy ny zanakay ozy izy fa farinina kely huile fotsiny izy ny ao anatinay fa rehefa hohaninay izy rehefa ihinana izy dia tsisy tsony ao tranonay dia veo maty izay. Zay ny principe hitanao zay ny mbola manana fahina amin'izao tontolo izao hoe ny zavatra ity sisa ty sisa raha tsisy tsony ty zavatra ananakity dia very dia nafinaritra an'ilay izy nefa hoy Zélie hoe meo fotsiny ahy meo fotsiny ahy. Hitanao zay ny teneniko hoe rehefa mifanatrehan'Andriamanitra ekeo fotsiny ny teny izay azonao. Aza manosa izy marina izy teny pasteur hoe mavoatsika rationnel be loatra. Ny teny Andriamanitra zao dia Andriamanitra ahoana zao nateran'Andriamanitra zany amin'ny fiainako, ahoana zao manifeste ny zavatra amin'ny fiainako. Teneniny akekinao tsy ny sainao hoe nilainy, tsy sainao manakatra hoe nilainy. Fa ny fanekena tsotra izay lazany Andriamanitra aminao. Zay foana toko aza mba rationnel zany, aza be calcul zany rehefa miresaka amin'Andriamanitra. Fa akekeo zay no mingeva mampatokan'Andriamanitra hoe mba mananina reo sy toepona zaza un cœur d'enfant ozy izy. Ny zaza rehefa tenenina tonga dia manaiky. Ny zaza tsy maintsy be qu'est-ce qu'il a pourquoi du comment fa rehefa miteny alaive ny bonbon dia alaive ny bonbon. Tanao zay fotsiny ilan'Andriamanitra zay toepo d'obéissance zay. Anany zay zavatra izay. Fa raha ianao mbola hiasa saina hoe zao ty ny facture zao tsy maintsy aloha fin du mois, ty tsy maintsy mandeha amin'ny dimy sy rano dia ty zao dia ianao raha mbola hiasaina amin'izay dia tena very amin'izay ianao. Fa rehefa ao anananao hoe tsy maintsy mandeha aloha ny dimy sy mifanatitra, ty principe anankiray ty ampianariko anareo. Raha vao mahazo karama dia tonga dia atikany ny dimy sy ndakitra. Zay ilay Matthieu 6:33. Premièrement atikany ny dimy sy ndakitra. Tonga dia hoe tia ny dimy pour le mois, tia ny ndakitra. Dia zay amin'izay vao zarana amin'izay ny volanao amin'ny zavatra izay tokony ilaina. Fa rehefa manao an'izay no tena fin du mois, ny olona amin'izao tontolo izao tena fin du mois efa tsisy tsony, 20 du mois dia efa tsisy tsony anaty compte. Fa ny anao 30 du mois doublé ny karamanao anaran'i Jesosy. Misy principe iara-Andriamanitra satria priorité anao fanjakan'Andriamanitra. Priorité anao fanjakan'Andriamanitra. Ataovy izay atokany izay zavatra izay. Zarao tsara mifanatitra, tonga dia petrao tsara mifanatitra ty dimy. Zay ilay atao priorité izy dia aveo. Fa ianao raha vao mibaolina hoe ty aloha mbola andeha hividy akanjo na mbola andeha facture ny amin'ny farany tsisy tsony ny dimy satria lanitra. Dia ianao lasa mauvais ianao. Fa ianao tsy izay ianao naran'an'i Jesosy. Fa za tena mahita fa ianao ilay tonga dia mametraka n'Andriamanitra tena priorité amin'ny zavatra rehetra. Amen. Dia avy ena amin'ny tantaran'i Élie ilay vehivavy ity. Une fois amin'izay ilay vehivavy nanaiky hoe eny ary ame ihany dia nafinaritra be amin'ilay tantara ny destin'ity veuve ity tokony fahafatesana satria manino marina tokoa zany rehefa raha minana izy ny zanany dia tena tsisy tsony tao an-tanàna dia tena maty zany. Fa nivadika an'iny lasa résurrection tokony destin andreny satria nanaiky izy namafy ho an'ny fanjakan'Andriamanitra notamment ho an'ny mpanompon'Andriamanitra teto dia nanino n'Andriamanitra mihitsy koa namatsy azy avy eo. Hitanao ny tao an-tanàna zany mety maty daholo fa ty vehivavy ty manino lasa velo izy enina dia tokony maty azy tamin'voalohany satria namafy izy. Zay le principe atoko. Ka ianao mba olo fafafazana namafy ty vehivavy ty mamafy ho an'ny mpanompon'Andriamanitra izy tsy mijery hoe ty raha vao maiky ty dia ho faty satria tsisy tsony ampelantanako. Hitanao zay le principe ana fanahina sy ny principe paradin zay zavatra izay. Ty hoe raha meanty zao raha ame dimy sy fanatitra zao dia inona no mbola ivelomako. Hitanao zany efa mbola be dia be zavatra tokony atao. Zay zavatra tena isoro zavatra izay. Fa tonga dia minay fotsiny midonner libéralement zany ten'Andriamanitra. Toepoly izy anatin'ny sekoly tapy zao le tsika dia mahoatra toepo mbola tsy tanteraka tsika fa tsika kosa mitansina mba ho perfection. Amen. Satria ozy ny ten'Andriamanitra soyez parfait aussi comme votre Père Céleste est parfait. Tsika zany tsy miomina fotsiny amin'ny tenanakay fa perfection mihitsy ny tedavitsika. Zay mba tonga tsika tsy leo mihitsy mientan'Andriamanitra, tsy leo mihitsy mandeha sekoly satria tsika taitombo tsika tahilan'Andriamanitra satria mbola misy sabotra be lehibe tsy fantan'Andriamanitra fa revelena amintsika sy kelikely ihany. Dia zay tsara rehefa nanaiky nanome le vehivavy dia lasa izy tokony velona izy velona tao amin'ny tanàn'Israël satria nanaiky instrument izy de bénédiction amin'ny fanjakan'Andriamanitra.
fa taranakira ihany Dorcas zavatra efa nataontsika tamin'ny prospérité ty efa navery kely ary namafisin'Andriamanitra izy amin'azy satria misy fotoantsika tena midy be ny fontsika satria misy zavatra tsy fantatsika izy indraindray hoe misy zavatra nge rehefa midy raha atao fisainanao a dia rehefa iny ny ekenao a dia iny koa mivoaka lesion amin'ny fiainanao fa rehefa tonga aminao famarinana tahaky ny androany a dia misokatra amin'ny fisainanao a misokatra amin'ny visionanao a dia fantatra hoe ina amin'izay zavatra tokony atao amen amin'ny sekoly fanasitrana rehefa tirina ny teny a dia tonga dia misy sitrana fa amin'ny rehefa sekoly fanambinana rehefa tirina ny teny dia saina misokatra amen saina misokatra vision misokatra amen zany ianao androany naran'i Jesosy satria rehevaonao rehevo anaty fisainanao mihitsy midy dia midy daholo ny prospérité amin'ny fiainanao fa iny foana izy misokatra dia misokatra daholo izy aveo amen tantarany Dorcas acte 9 36 à 40 acte 9 36 à 40 asan'ny apôstôly toko fasivy a andiny fahenina amin'ny telopolo ka andrininy fa efapolo amin'ny anaran'i Herny Jesosy. Il y avait à Jopé parmi les disciples une femme nommée Tabitha, ce qui signifie Dorcas. Elle faisait beaucoup de bonnes œuvres et d'aumônes. Elle tomba malade en ce temps-là et mourut. Après l'avoir lavée, on la déposa dans une chambre haute. Comme lit de près de Jopé, les disciples ayant appris que Pierre s'y trouvait, envoyèrent 2 hommes vers lui pour le prier de venir chez eux sans tarder. Pierre se leva et partit avec ses hommes. Lorsqu'il fut arrivé, on le conduisit dans la chambre haute. Toutes les veuves l'entourèrent en pleurant et lui montrèrent le tunique et les vêtements que faisait Dorcas pendant qu'elle était avec elle. Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria. Puis se tournant vers le corps, il dit « Tabitha, lève-toi ». Elle ouvrit les yeux, ayant vu Pierre, elle s'assit. Amen. Tantarany Dorcas dia tantara mahafinaritra be. Dorcas toko dia vehivavy a nisy impact teo amin'ny génération nisy azy foana satria olona nanampy ny hafa. Elle a fait de bonnes œuvres ozy ny tenin'Andriamanitra. Ny tao an-tanàna ohatrany hoe manitra daholo lasa Dorcas ny confectionné lamba dia namboatra akanjo izy a dia meny ny manitra rehetra. Dia jereo fa nisy impact lazany Dorcas tena nalaza mihitsy Dorcas satria zay le réputation nanaraka azy satria hitan'ny olona tena olona tiany olona manampy ny olona izy. Dia nisy fotoana ary a narary Dorcas dia maty izy. Dia jereo izy tomany ny vehivavy rehetra hoe lasy Dorcas, le Dorcas le mpanampy anay, le Dorcas le mamianay akanjo, le Dorcas le tsy mba manadina anay mihitsy tomany. Dia jereo hitan'Andriamanitra fa nisy fihetrekany tamin'ny fiainan'ny hafa ny fiainan'ny Dorcas. Dia tsy afaka mijanona fotsiny Andriamanitra je peux pas ozy Andriamanitra satria nisy fiatrekany amin'ny fiainan'ny hafa. Nanana toe-po izy tia manome, nanana toe-po izy miantra, nanana toe-po izy mijady. Dia nanino ndahan'Andriamanitra mihitsy Petera hoe ndany Petera ndany ianao atsangano Dorcas. Hitanao olona tokony ho faty lasa ressuscité indray indray tena ressuscité mihitsy le izy satria nisy zavatra tsy hamon'Andriamanitra teo amin'ny fiainan'ny Dorcas. Mba ataovy tsaron'Andriamanitra amin'ny fiainanao tahaka ny ritsy efa teneko teo tahaka ny Ezekias tenenao n'Andriamanitra izao nataoko mba atao fiain'Andriamanitra mahitanao fa rehefa asehon'Andriamanitra hoe izao reny matokifa hitan'Andriamanitra raha maninanao le izy. Hitanao Dorcas maty tena fa tany am-pasina mihitsy fa ressuscité izy naninona satria nisy impact ny fiainany teo amin'ny hafa. Hitan'Andriamanitra tena olona mpamafy izy mpanampy ny hafa. Amen. Kapitaine Romane efa itsika ty tantara ty. Kapitaine Romane nataoko dia olona gentilisa. Ny gentilisa tsisy relation mihitsy amin'ny zanak'Israely, tsy manana tsy resaka tsisy alliance mihitsy tamin'ny voalohany. Dia nefa le izy le kapitaine Romane io ny zavatra nataony tamin'ny fanjakan'Andriamanitra namafy izy amin'ny fanjakan'Andriamanitra satria nanino construire synagogue izy tao an-tanàna namafy izy toko trano fivoriana, trano fivavahana. Dia nanino no zay tepo amin'ny kapitaine Romane zay dia namalin'Andriamanitra le kapitaine Romane namanina lino le zanany naray tany an-trano. Hitanao misy zavatra zany acte ataontsika mila touché Andriamanitra mila touché fa rehefa hitan'Andriamanitra iny dia hovalian'Andriamanitra foana le izy. Jereo gentilisa tsy tokony azo fitahina satria tena hors de l'alliance lasa nahazo satria nanino lasa namafy teo amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ianao tian'Andriamanitra anao tahina satria zany anao tianao anao ambiny, tianao hiavaka, tianao any amin'ny voninahiny fa ianao koa fitahin'Andriamanitra dia tiany koa anao ny hamafy ny royaume. Amen. Zay tsy rovo tsara. Iny efa ampianarintsika foana hoe tsy ny l'homme de la ruelle tsy misy ny amiasantsika hoe hamafy ny asa fanompony. Inona ny rahin'Andriamanitra olona tsy mino olona tsy voafora ihany fa ianao zanany tiany tahina manino
ny tiana mafy amin'ny fanjakana sy ampiroborobo ny royaume. Satria be diabe zao za ohatrany tany Madagasikara tonga dia misy olona mamafy omeny 100 millions ny asafanipony fa tsy ekena izy satria tsy avy amin'Andriamanitra le izy. Satria ny zanany ihany matoa anao tahiny dia ianao zany no tiany amafy. Amen. Ianao tiany amafy ny royaume. Exode 35 misy zay principe zay. Zany hoe zarantsika Exode 35 Exode 35 verset 4 à 6. Moïse parla, Exode 35, verset 4 à 6. Moïse parla à toute l'assemblée des enfants d'Israël et dit: Voici ce que l'Éternel a ordonné. Prenez sur ce qui vous appartient une offrande pour l'Éternel. Tout homme dont le cœur est bien disposé apportera en offrande à l'Éternel de l'or, d'argent et de l'airain. Hitanao, Andriamanitra mihitsy niteny tamin'ny Mosesy hoe andalo izy teneny ny zanak'Israely hoe mifanatitra zay fitahiko zay meko azy atao zany amban'inona mba ataova anatin'ny tranoko izy izy mba fandrosoana ny asako ny fanjakako. Hitanao, ianao tiany Andriamanitra ny amin'ny mafy ny asa fanompony fa tsy ho lafo zany izy, tsy mialy amin'ny ho lafo zany izy. Ianao zany ny fatany zatomeny anao fa mba anao disponible, mba anao disponible tahaka ny kapitaine romano, olona gentily ary olona tsy mahafantatra an Jesosy na nalehibe-po fotsiny izy na mafy dia neny nisitraka ny vokatra satria tao anatiny mihitsy lehibe-po. Raha mijery tsika fiainan'i Jesosy efa marana azy tsika, Jesosy koa tompo dia olona tena prospère. Dia rehefa tsara fa tamin'i Jesosy ny fatsihana tamin'ny hazo fijaliana dia nanino lamban'i Jesosy tompoko ny 10 miaramila satria manino lambana mpanjaka tompoko lokana mihitsy lamban'i Jesosy miada mihitsy andrana hoe tia lamban'i Jesosy tia ho anahy satria ny zava-sarobidy. Zany zao dia fahita hoe olona miavaka Jesosy, olona prospère Jesosy. Jesosy nitsika koa ndra ny olona rehetra hoe Jesosy koa tena nahantra tamin'izy nakaty mety tsy nahantra tompoko Jesosy. Afaka mibaiko zavatra ara-potoana izy tamin'ny zavatra izay ilainy. Nila nandohainy koa Jesosy, inona nataony? Olona tena prospère. Hoy izy Matthieu Pétera hoe ndano izy manjono fa les premiers poissons, les poissons zay alainao ano izy misy any vola zay andavantsika ny impôt dia manino faut régler ny impôt Jesosy Pétera. Misy dinany zavatra, misy aniny mila manao pasika. Dia hoy izy Matthieu ny disciple hoe andalo izy mankary amin'ny tanàna anankiray fa misy anina any ny alantsika hoe eto ty fa zany taingina azy mba handehanana. Hitanao, mety tsika mieritreritra hoe tsika mety tahina be misy ny teknôlôjia fa Jesosy koa tompoko dia nanana confort izy, olona tarina izy. Satria naninona tamin'nisy ny tafio-drivotra dia tamin'nisy le vent be dia be dia le natao ohatran'ny disciple tenen'ny baiboly ao fa Jesosy tompoko dia natoro tanaty coussin. Tena ozy tena hoe ahoana hoe vent be zany Jesosy mahita tory satria niadana izy nanana coussin izy natirina nanana confort izy. Ianao tena anatin'izany sambo zany koa hoe ohatrany anatin'izany sambo zany tena azo be fotsiny fa izy nanino tsy natoro tamin'ny azo izy nanana coussin izy mba ahafahany nanana tena ina so maitena do. Amen. Ohatrany hoe non tiako tenena hoe Jesosy tompoko tena olona fitahina izy tena ohatrany hoe anecdote mampiomehy kely izy fa tiako fisaina hoe Jesosy olona prospère koa izy dia tia tany. Ny zavatra izay nataony koa dia nahomby foana koa fa tsy hoe olona Jesosy dia nahantra kely teny babany azo fijaliana izy dia tena olo kely fa olona prospère koa izy. Misy fotoana Jesosy nitory tanaty barka dia tia koa barka karaha tsy hitako le verset fa mahafinaritra kely le tantara. Mibaraka iray toriany Jesosy dia lasa Jesosy nepita amin'ny toerana anankiray satria mbola hitory izy dia nanino ny baiboly teny hoe misy barka izy be dia be nanaraka an'i Jesosy ohatran'ireny escorte présidentielle reny tompoko nomen'i Jesosy satria olona wise, olona mpanjaka izy. Hitanao, olona prospère izy miaina tanatin'ny prospérité. Ny présidentielle rehefa 14 juillet dia hitantsika tsara le escorte reny nen'i Jesosy mety tsy hoe misy moto ohatr'izao fa nisy olona be dia be tompoko barka nanaraka azy. Zany midika tompoko fa olona ambinina koa Jesosy tamin'ity tany ity fa tsy hoe olona pauvre zany izy. Tsy hoe Jesosy narahany reny fa tena izy mihitsy efa prospère dia nanaraka azy le fitahin'Andriamanitra ny zavatra izay ataony. Ka zao ny Andriamanitra ao tompoko dia Andriamanitra manan-karena, Andriamanitra manana ny zavatra-drehetra afaka ahitahanao amin'ny zavatra rehetra. Amen. Fa androany tompoko ny principe izay nampianan'Andriamanitra atsika androany dia voay fisainanao sokafi ny visionao fotsiny aza manana zany esprit anaradin zany tsony ary miany zany anaran'i Jesosy androany fa manana toe-po tia mianatra, tia mizara, tia manome ny hafa. Tadio fotoana fa ianao nizao toy izao hoe raha manome izy dia very ny ananany satria hoe nisy zavatra niala atao aminy fa ianao tompoko manome
dia mbola ampitomboan'Andriamanitra iny zavatra izay miaraka aminao iny satria principe divin hitantsika teo ilay izy le vehivavy nitorakasy be dia be l'exemple anatin'izany atin'ny baiboly dia tena marana koa zany dia misy iraray iray FFPM 306 mirésumé an'ity avatra lohan'ity dia irayntsika FFPM 306 alaivo izay mana smartphone dia mety misy mety misy ino ity mety misy parole FFPM 306 zay ny irahantsika na efa io koa le izy satria mirésumé hoe aza mba malaina ozy aza mba malaina mamafy dia tonga dia ahitsana antsika dia iarahira an'ity